lahady na lay atao hoe ampitsony sabata no anevaevana n'lay voaloam-bokatra. De mazava loatra fa ny ampitsony sabata alahady no manisa 50, tsy maintsy alahady ny andro fa 50. Noho izany tsorona sy lazaina ankitsirana, mazava de mazava zany fa diso daholy ary fampianaran-diso sady sandoka ny fametrahana ny Pentecosta atram'izay ho amin'ny andro hafa akoatran'ny alahady. Misy zao ny eritreritra hoe Pentecosta ara-baiboly, de nanisa 50 andro katroka tao aorianan'le hoe Pasika ara-baiboly izy. Hitan'ny olona ihany zany le Pasika ara-baiboly ataontsika ohatra hoe alarobia, de nanomboka tamin'iny izy nanisa 50 andro katroka, de 50 andro tao aorianan'iny Pasika anankiray ara-baiboly atao hoe alarobia iny ohatra, de tsy maintsy alarobia ihany koa. Zay zany fahadisoana be vavy zay, fa ny fanaterana ny voaloam-bokatra no miantoka ny fahafantarana ny andro Pentecosta. Rehefa terina le voaloam-bokatra na andro inona na fotoana inona dia alahady ao aorianan'ny anaterana azy iny no aevaeva lay voaloam-bokatra, dia amin'io voaloam-bokatra evaeva amin'ny andro alahady io no manisan'le 50, de tsy maintsy alahady foana. Io ny tenin'Andriamanitra, io noho izany ary raha nisy zany olona nilaza hoe ny tena Pentecosta de 50 andro katroka aorianan'ny Pasika ara-baiboly de nitsindriana ihany koa hoe faminaniana avy amin'ny Jehova, de za aloha zany tena milaza tanteraka amin'io zany lay tenin'Andriamanitra manao hoe ny voany no ahafantaranareo ny hazo. Fa ny Pentecosta reo olona tsy hipetraka andavanandro mihitsy fa tsy maintsy andro alahady foana. Ka raha milaza izy hoe faminaniana, de mazava fa tsy Andriamanitra no nampaminany azy, satria Andriamanitra mahay manisa tsara ary mahatadidy tsara mihitsy ity nametrahany voalohany ny atao hoe andro Pentecosta ity. Mipetraka sahady zany ny teny goavana ho antsika rehetra hoe aza mety ho fitahany ianareo ary io le teny napetraky ny tompo hoe tandrema ozy izy amin'ny mpaminany sandoka izay makeo aminareo amin'ny fitafiany zanak'ondry fa ny ao anatiny ambodimy toa izy. Ka raha ohatra ka mipetraka aminao, fantatrao zany ny tena Pentecosta ara-baiboly tokoa androany hoe tsy maintsy andro alahady le izy dia raiso zany ny fanapahan-kevitra sahy mijoro hoe ay fampianaran-diso le nametrahana le Pentecosta atsika ho andro hafa mety hoe latsinainy io, indraindray larobia, indraindray lakamisy, tsy fantatro fa ny Pentecosta zany tsy mitovy amin'ny Pasika novina. Ny Pasika zany no afaka miova hoe mety ho talata, mety alahady, mety alarobia, mety alakamisy arakaraka le fisehoan'le volana iny miovaova iny, fa tsy miovaova manaraka an'iny ny Pentecosta, fa ny Pentecosta de tsy maintsy andro alahady foana. Ary fahadisoana faharoa ihany koa le hoe fieverana fa 50 andro katroka ao aorianan'ny Pasika ny Pentecote. Inona mahadiso an'izay? Raha mamaky tsara ny Levitikosy 7:20 eo antsika de mahalala an'izao zavatra teneniko zao hoe manamafy an'io koa ny Numéri 7:20 sy ny 9:20 rehetra, de azonao vakiana reo teny reo. Fa nalahatra tsara zany amin'ny Levitikosy 7:20 reto avy no fotoam-pivavahana sy fanaterana fanatitra, de nalefa noho ny sabata andro fa-7 voalohany, de nalefa ndray ny Pasika faharoa andro fa-4 amin'ny volana voalohany, de aorianan'iny andro fa-4 iny misy 7 andro firavoravona. Zany hoe efa mihoatra herinandro zany le Pasika amin'io efa mihoatra herinandro zany le Pasika amin'io hoe 14 plus 7, zany hoe efa herinandro aorianan'ny Pasika, de vity ny herinandro aorianan'ny Pasika iny zay vao mety isy ny fijinjana ny voaloam-bokatra sy ny fanaterana azy any amin'ny mpisorona, de alahady ao aorianan'izay zany zay vao aevaevan'ny mpisorona iny voaloam-bokatra iny. Zany hoe tsy misy mihitsy ary tsy nisy mihitsy ny hoe tao anatin'ny andro Pasika ny mpisorona no nanevaeva ny voaloam-bokatra, satria iny mety ho andavanandro iny ary tsy mbola azo natao ny jinja vary sy nanao an'izany rehetra izany tamin'ny andro Pasika sy ny andro firavoravona. Fa tsy maintsy andro hafa, zany hoe tsy maintsy mihoatra an'le 7 andro firavoravon'ny Pasika zany ao aorianan'izay zay vao mijinja ny voaloam-bokatra sy manatitra azy any amin'ny mpisorona, de tsy maintsy ao aorianan'izay zany ny mpisorona no manevaeva azy. Ka ataontsika zany hoe tsy latsaky le 7 andro io zany no fanevaevan'ny mpisorona. Dikan'izany raha ataontsika hoe misy Pasika anankiray zany ataontsika hoe alarobia ohatra, de
7 andro aorinan'iny andro firavoravon'ny paska, finanana mofo tsy misy masirasira. De aorinan'iny 7 andro iny zany vao mety isy ny fijinjanan'le voaloam-bokatra, de aorinan'iny koa zany vao misy le hoe fanevahevan'ny mpisorona azy alahady. De ray soary hoe alarobia zany ny paska, mbola misy alahady aorinan'iny tsy mbola nanatitra mihitsy ny vahoaka ny voaloam-bokatra zany, de tsy mbola nanevaheva zany ny mpisorona. Fa ataontsika hoe larobia paska, de alarobia aorinan'iny tapitra ny andro firavoravona, zay le hoe herinandro. De vita ny andro firavoravona, ataontsika hoe alakamisy mijinja vary le olona, vita ny fijinjam-bary de manatitra azy any amin'ny mpisorona, de ny alahady aorinan'iny zay vao manevaheva azy ny mpisorona. Zany hoe misy eo amin'ny ataontsika hoe 10 andro taorinan'le paska tena izy, zay vao nanomboka ny fanevahevana ny voaloam-bokatra. De 10 andro zany zay de eo am'izay vao manisan'le 50, dia raha zay zany jerena de anoany amin'ny atao hoe 10 andro taorinan'ny andro tena paska zany ohatra ny Pentecoste. 10 andro fa tsy tombona mihitsy hoe tena 50 andro katrika io. De zay zavatra zay zany no fanotsina lehibe ataontsika averiko indray mandeha zany ny tena Pentecoste zany de tsy maintsy alahady foana, araky ny fanazavana ny ainga atao anatin'ny soratra masina. Ka noho izany de fahadisoana ny fiheverana sy ny nametrahana hatramin'izay fa ny Pentecoste de 50 andro katroka taorinan'ny paska. Diso satria tsy maintsy mbola misy aloha le herinandro, de farafaratsiny iny mihoatra kely zany hoe sy alahady voalohany aorinan'iny herinandro ny andro firavoravona iny no ataontsika hoe farany aloha indrindra azo ny mpisorona nevahevana ny voaloam-bokatra. De eo am'izay izy manisan'lay 50. Dikan'izany de tsy tompona mihitsy eo anatin'lay 50 andro katroka sady tsy maintsy alahady foana. Ka ahitsio ny diso ahitsio ny diso, ary raha misy milaza hoe faminanina avy amin'Andriamanitra, fampianarana avy amin'i Jehova, dia za zany tonga de miteny araky ny teniko teo hoe tsy Jehova no nampianatra an'izany, sahako ny miteny an'izany satria Jehova nefa nampianatra hatrany am-boalohany iovakintsika io Levitikos 7:20, fa ny tena Pentecoste dia tsy maintsy alahady. Araky io teny novakintsika io hoe alahady no anevahevanan'le voaloam-bokatra, de manomboka eo manisa 50 de alahady foana ny andro fa 50 eo aorinan'iny, ary tsy mikisaka ho andro andavanandro satria tsy maintsy apitsony sabata foana no anevaevana ny voaloam-bokatra. Ka dia ampanetretena no aneketsika zany hoe diso zany ny fiheverana fa ny Pentecoste dia andro andavanandro na 50 andro katroka aorinan'ny paska. Diso zay. Zay aloha zany ny amin'ny Pentecoste, ary raha diniana le izy vakitsika kely indray ny 220 ao amin'ny Levitikos 7:20 ihany andininy fa 5:20 fa 1:20 azafady ary miantsoa izany andro zany ho fivoriana masina ho anareo, ka aza manao tao zavatra akory ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby zany eny am'izay fonenanareo rehetra. Io zany tsy misy zavatra nankalazaina mihitsy ao anatin'ny atao hoe andro Pentecoste. Raha hitantsika zao ny 1:20 de hoe fivoriana masina natao tsy mahazo manao tao zavatra, lalàna mandrakizay hatramin'ny taranaka faramandimby zany. Hafa le paska zany fahatsiarovana an'le hoe namoahany Jehova ny zanak'Israely tamin'ny tana mahery tany Egypta. Fa ny Pentecoste zany tsisy nininona tsarovana le izy, fa rehefa tena raisinareo teny rehetra ireo manomboka any amin'ny 7 hatreto amin'ny 1:20 ito de azo tsorina sy tenenina amin'ny teny tsotra hoe fety ny voaloam-bokatra. Tena fety le izy ary fanaterana ny voaloam-bokatra ho an'i Jehova. Zay zany no ilazana ny atao hoe Pentecoste. Fa za aloha manindry foana fa tsy maintsy andro alahady le izy zany. De rehefa aveo tsika mijery an'le hoe am'izao androtsika kehitriny zao ary raha fantatra am'izay hoe tsy maintsy alahady le izy de mbola azo tandremana ve sa tsy tokony ho tandremana tsony zany Pentecoste izany. Fa anna mafisiko tsara nylay datin'ny Pentecoste teo zany de zao, tsika ety Madagasikara zany tsy afaka iambo mihitsy hoe mahalala ny tena datin'ny Pentecoste. Hafa ny paska ny paska zany de azo jerena tanteraka amin'ny daty, azo jerena amin'ny volana, de tena hita marina hoe ity le 14 Nisanina na le 14 Abiba. Fa ny Pentecoste zany tsy fantatsika ety Madagasikara mihitsy satria tsy miankina amin'ny volana io, ary io tsy 50 andro katroka aorianan'ny paska zany io. Diso zany zay, tena diso.
io ny tenin'Andriamanitra manambara zany fa raha tia fantatra zany tsika ny tena hoe Pentekosta marina de tsy maintsy mifandray isan-taona amry zareo jiosy na ny Israely any amin'ny tany misy azy. De antanitsika izy isan-taona hoe rovina no manatitra ny voaloam-bokatra ianareo. De omeny hoe le daty zany am'zao zay manatitra voaloam-bokatra, de amin'io koa izy mameno le daty hoe amin'ny alahady ao aorianan'io no aevaeva lay voaloam-bokatra. De zay tsika zany vao mahazo an'le alahady voalohany, de eo tsika vao manisa 50, de zay vao mahafantatra ny tena datin'ny Pentekosta. Ka zay atao raha ohatra ka tena tia fantatra ny tena hoe Pentekosta marina tsika. Mila mifandray amry zareo le tena tompony any am'le tena jiosy any. De izy mahafantatra ny andro fanevaevana amin'ny voaloam-bokatra, de omeny anao iny, de omena ao aorianan'izay ny 50 andro alahady mifanarakaraka ny zavatra iny. De rehefa aveo hojerentsika zany hoe mbola tandremana ve am'izao andro ny fanekena vaovao sy izao misy atsika zao sa tsy ilaina intsony fa andao aloha jerentsika ndray le karazana andro firavoravona fahatelo, satria roa zay nitatsika Paska ndray Pentekosta ndray na ny fanaterana ny voaloam-bokatra na fetin'ny voaloam-bokatra no ilazana azy. De inona ndray zany le hoe andro firavoravona fahatelo ato amin'ny Levitikosy 7:20 ihany de manomboka amin'ny 7:30 ndray ny andininy 7:30 de hatramin'ny andininy 4:30. Levitikosy 7:20 andininy 7:30 ka hatramin'ny 4:30 zao ny vaky ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, amin'ny andro 15 am'izany volana 10 izany no hiatomboan'ny andro firavoravona fitoerana amin'ny trano rantsan-kazo afotoana ho an'i Jehovah. Amin'ny andro voalohany dia isy fivoriana masina, aza manao tao zavatra akory. Afotoana no anateranareo fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah, ary amin'ny andro 19 dia isy fivoriana masina ho anareo koa, ka anatitra fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah ianareo, fara fivoriana izany ko aza manao tao zavatra akory. Ity moa le ohatrany hoe andro firavoravona tsy raharahiny olona, raharahiny tsara ny Paska, ataony tsara ny Pentekosta. Fa ity hoe andro firavoravona fitoerana amin'ny rantsan-kazo na hoe amin'ny tranony rantsan-kazo ny anarany. Ity zany tsisy mpanao zany, sady tsisy mpiteny, tsisy mahatsiaro. Nefa ny tenin'i Jehovah dia nipetraka tany am-boalohany hoe intelo isan-keritaona na intelo ao anatin'ny herintaona ny vahoakany no tokony miseho eo anatrehany manao andro firavoravona. Fa ny amin'ny azao ankehitriny zao zany misy moa Paska fotsiny, de tsy raisina amin'ny Pentekosta. Mety isy koa hoe Pentekosta ihany na Pentekote ihany tsy rarahina ny Paska zany. Fa misy zany manao an'izy roa tsara araky ny tena izy, araky ny fiheverany azy, fa tsy mahalala na tsy meritreritra na tsy tia lala akory hoe ahoana indray zany andro firavoravona fahatelo zany. Ka io zany fitoerana amin'ny rantsan-kazo io dia ny daty dia eo amin'ny 430 hoe amin'ny andro 15 amin'izany volana 10 izany. Ka eto aloha zany ny zavatra tsorina, ity zany ny tena izy dia volana 17, fa ny soratra moa zany soratra nosoratan'olombelona ny ao anatin'ny soratra masina dia lasa 10 le izy. Fa eo ambony eo zany efa misy volana 17 betsaka eo de eo ambany mbola manindry tsara izy ny atao hoe volana 17 ovakitsika rehefa aveo de any am'le numéro 720 sy ny 720 mbola manamafy tanteraka nyty resaka ity, ka ahitsy tsara zany hoe ny fanomboan'ny andro firavoravona amin'ny fitoerana amin'ny trano rantsan-kazo zany dia andro 15 amin'ny volana 17, de mandritra ny 7 andro koa le izy. De eo foana zany le andro firavoravona zany 7 foana andro firavoravon'ny Paska zao 7 andro andro firavoravon'ny Pentekosta zany de 7 herinandro no isaina, de andro firavoravona fitoerana amin'ny trano rantsan-kazo indray de 7 andro indray zany. De inona no atao anatin'izany efa voalaza teo zany manatitra fanatitra de manao an'izao hitatsika eo fa vakitsika indray zany ny andininy 7:30 dia vakinatra any amin'ny andininy 7:70. Levitikosy ihany 7:30 andininy 7:30 ka hatramin'ny andininy 7:70 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'ny andro 15 amin'ny volana 17, eo amin'izay zany le volana 17 raha manangona ny vokatry ny tany ianareo de tandremo ny andro firavoravona afotoana
ho an'i Jehova. Ny andro voalohany dia andro fitsarana, ary ny andro fahavalo dia andro fitsarana koa. Ary amin'ny andro voalohany dia makavo voan'ny hazo tsara tarehy, dia sampandrofy sy rantsan'ny hazo mikirindro, ary azo malahelo amoron'ny renirano ho anareo. De mifalia hafotona eo anatrehan'i Jehova Andriamanitra ianareo. Ary tandremo izany ho andro firavoravoana ho an'i Jehova hafotona isan'ny taona. Ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby izany, amin'ny volana fahafito no hitandremanareo azy. Ao amin'ny trano rantsakazo no hitoeranareo hafotona ny tompo-tany rehetra amin'ny zanak'Israely, dia samy toetra ao amin'ny trano rantsakazo avokoa, mba ho fantatry ny taranakareo fa nampilasa ny zanak'Israely tao amin'ny trano rantsakazo ao raha nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Izaho no Jehova Andriamanitrareo. Zay zany le andro firavoravoana fahatelo, fitoerana amin'ny trano rantsakazo. De misy zavatra maromaro napetraka tao zany hoe sampandrofy, ratsan'ny hazo mikirindro, hazo malahelo amoron'ny renirano. De ny tena tanjona ao anatin'ilay zany de fifaliana, hoe mifalia hafotona eo anatrehan'i Jehova Andriamanitrareo ianareo. Raha tadidinao ho an'izay tsy mahalala ny tantara de nahita ny film na ny tantaran'i Jesosy. De nisy an'le Jesosy hiakatra ho an'i Jerosalema, le nitaingina zanaboriky, de nahofahofan'ny olona le sampandrofy, nivelarina ny lamba. Iny zany andro firavoravoana fitoerana amin'ny rantsakazo iny vanim-potoana iny de ity teneniny ity, fa tsika zany tsy mahafantatra an'le izy. De akoatran'ireny misy zavatra atao fanateram-panatitra, fombafomba isan-karazany izay anjaranao mba mandinika kely azy mamaky azy zany, fa tsy de any moa zany le tena hoe zavatra tiniatsika aloha. De akoatran'izay ihany koa de mitoetra mihitsy ao anatin'ny trano rantsakazo ny zanak'Israely, zany hoe miala any amin'ny trano itoerana izy, fa samy manao ny trano rantsakazony dia any no mitoetra mandritra ny fito andro. Fa tsisy manao zany am'izao, tsisy manao zany am'izao. Io le teneniko anao hoe le andro firavoravoana roa zany ataon'ny olona fatratra mihitsy, fa le am'izao tsisy manao tsony. Nefa anisan'ny zavatra notakian'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ihany koa zany zavatra izany. De io zany efa voapetraka teo aloha moa zany de tsindrina tsara le hoe volana fahafito le izy fa fahadisoana kely zay tsy hanomezatsin'izaniza ny nahatonga n'le volana fahafolo voasoratra eo ambony. Fa andro fadimy amby folo amin'ny volana fahafito no fanombohan'ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny trano rantsakazo. De misy koa fito andro aorinan'iny zany le fanaovana fety lehibe, de efa reo ny zavatra ilaina, ao ny zavatra atao fanehoam-pifaliana izy. Amin'ny andro voalohany misy fivoriana masina, amin'ny andro fahavalo de misy fivoriana masina ihany koa, ary samy tsy anaovana raharaha natao zavatra koa amin'ireo zavatra ireo. De raha zay telo zay aloha nraisina zany Paska ndray Pentekosta ndray ary andro firavoravoana fitoerana amin'ny trano rantsakazo ny fahatelo. De samy misy teny milaza daholo reo teny reo eo amin'ny farany. Mametraka ny mombamomba amin'ny Paska Jehova de mametraka teny hoe ho lalàna mandrakizay ho an'ny taranakareo hatrany amin'ny taranakareo faramandimby. Tahaka izany koa vita le andro firavoravoana faharoa le fantaritsika hoe Pentekosta, dia nametraka teny koa ny tompo hoe ho lalàna mandrakizay ho anareo hatramin'ny taranakareo faramandimby. De eo ihany koa ny andro firavoravoana fahatelo le niresahantsika teo dia mbola misy an'izay teny zay ihany koa hoe ho lalàna mandrakizay ho an'ny taranakareo faramandimby. Noho izany ary ny fanontaniana zay ilaina de ilaina ny valiny efa voaresakitsika tany amin'ny resaka Paska aloha, ny momba amin'ny Paska, dia ho apetrakitsika ihany koa